dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no ahafahany indray miaraka amintsika ao anatin'izao fandraisantsika ny teny fampahirezana izao. Mbola ao anatin'ny fanazavana ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra antsika. Zakaria 4:7 isika. Milohan'ny zavatra rehetra nefa andeha hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, tsy hainay tsy saotra hidera ankalaza ny anarinao satria Andriamanitra mamindra fo ianao, mitsinjo ny olonao, Andriamanitra mpamaly vavaka. Raha ny toe-javatra mitranga teto amin'ny firenena manoloana ny loza, misaotra anao izay satria manomboka miaina ny herin'ny valina retina izay manjo ny firenena na dia mbola ao anatin'ny ady aza. Kanefa izany rehetrarehetra izany avelanao hitranga satria manana ny tanjona kendrenao ianao, dia nahatonga anay anaraka mandrakariva ny fiapetra izay apetraka ao mba andrasana ny valim-bavaka ny fiadanana. Matoko sy mino izay fa fanaina masina dia mbola hiasa mandrakariva. Amelombelona ny fo mampananay mba hatsokivy fa hanantena ny famonjenao. Ankehitriny ary tompo, raha ndreny teninao izay dia ny fanaina masina no anokatra ny saina mampananay mba fahanay mahatakatra indray ny hevitra tianao mipitaina aminay. Dia mitenena Jehovah fa meno mpamponao ny anaranao Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Araka ny nambarako teny am-piandohana dia ao anatin'ny fanazavana ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra antsika ao amin'ny Zakaria 4:9 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao Jehovah no mandafy manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra tsy mba mahay mandainga, fa rehefa mampanantena zavatra izy dia ho tanterahany izany. Kanefa na eo ary ny teny fikasana mahafinaritra, tsy tongatonga ho azy izany, fa misy zavatra takian'Andriamanitra amin'ny olona izay araka ny fampahirizana efa nentsika lava dia lava tao anatin'ireny valana retina maro isan-karazana izay nitraika manerina an'izao tontolo izao, ary indrindra nanjo ny firenena. Dia nilazitsika hoe tsy tongatonga ho azy io toe-javatra mitranga io, fa misy tanjona tian'Andriamanitra kendreny dia nahatonga ny olona hiverina tanteraka aminy. Marina tokoa fa tsy ny olona rehetra ange no handray fanapahan-kevitra hitodika amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra no mahafantatra. Fa misy nefa ny olona tena mitodika tanteraka aminy, mitaraina aminy, ary no ireo olom-bofidin'Andriamanitra izay mitaraina andreo manalina ireo mahatonga ny valim-bavaka izay raisitsika. Io Andriamanitra io noho ny amin'ny olona sisa, noho ny amin'ny olombitsy izay tena vonona anaraka azy, dia manjary mahazo tombontsoa miaraka aminy koa na dia ny ratsy fanazy. Satria Jesosy Kristy dia niteny mihitsy hoe Andriamanitra hoy izay mampiposaka ny masoandriny amin'ny marina sy ny tsy marina, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Tsisy diso anjara amin'izany ranonorana sy ny masoandro izany ny olona. Kanefa ao ambadik'izay tenin'Andriamanitra izay ihany koa dia manoloana ny loza na marina na tsy marina koa ny olona, dia miara-mizaka an'izay fahoriana vokatry ny loza izay metraka eto amin'ity izao tontolo izao ity na eo amin'ny firenena azy. Ary misy anton'izany. Solomona moa dia niteny tsy azo hitsarahana mihitsy ny fahasoavana izay raisina, izay heverina fa mahafinaritra ny tena, satria mahatoky an'Andriamanitra dia miposaka amiko ny masoandro, satria mahatoky an'Andriamanitra dia milatsaka amiko ny ranonorana, na satria olo-marina dia tsisy fahoriana hianjady amiko. Fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra. Fa ho an'ny olona miodina amin'Andriamanitra dia raha misy zavatra ratsy miatra amin'ny fiainany
dia efa maizana azy zany satria vokatry ny nataony mijinja ny zavatra nafafina izy. Fa ho an'ny olo-marina kosa raha ohatra misy zavatra heverina fa ratsy menjady aminy dia izay ilay resantsika hoe fizantoetra avelan'Andriamanitra hitranga, satria misy zavatra tian'Andriamanitra hoporofony amin'ny manodidina vokatry ny fitondran-tena ny olona izay hiara-pahoriana. Fa ninona zavatra mitranga tsy miala amin'Andriamanitra izy ary manan-tena sy matoky ny famonjen'Andriamanitra mandrakariva. Dia torak'izany koa eto amin'ny firenena betsaka ny resaka mandeha vetsy averoa ny fanomezantsiny ataony tsy tia indrindra manoloana ny fitantanana ny firenena. Fieritreretan'ny olona sasany dia tahaka ny hoe olom-bohozina ny olona mpitondra matoa hitrangano zao toe-javatra maro isan-karazany zao, dia mieritreritra mihitsy ny akamaroan'ny olona hoe tahaka n'lay mpitondra fanjakana mihitsy no mandefa ny loza, kanefa tsy nampozy ny zavatra mitranga. Teto amin'izao tontolo izao, teto amin'ny firenena, raha teto amin'ny firenentsika fotsiny ihany mety ho hafa ny fomba fijery, fa tena natratra n'izao tontolo izao mihitsy mivalana retina io, satria ny afatra hoentin'Andriamanitra tsy antsika eto amin'ny firenena fotsiny ingeny, fa ho an'ity izao tontolo izao ity fampahafantarana ny olona fa na iodika vizy na iodika vanana tsisy zavatra azo antenainy eto amin'ity izao tontolo izao ity fa tsy maintsy ho avy ny fandravana tanteraka. Fa ny famelan'Andriamanitra miloza hitranga dia fampiomanana ny olona mba hatonga ny olona hiambina, hatonga ny olona hitandrina, hatonga ny olona hitodika tanteraka amin'Andriamanitra. Ary zany ny zavatra hitantsika tao anatin'ny 2 taona latsaka izay mahakasika nyity ady tamin'ny valina retina izay ny anjady ity, nisy ny fepetra izay mbola takiana mandraka ankehitriny tsy maintsy tohizana, tsy afaka dia mifamangy firy, tsy afaka mifandray-tana, manaja ny elanelana ray metatra, manasa tanana, manisy zelona amin'ny tanana, manao arovava sy orona, zany rehetrarehetra zany mba ho tonga lasa fiainana mahazatra ny olona mba ho fiarovana azy ny amin'ny aina. Fa ny zava-panahy ao ambadika izay rehetrarehetra izay dia vavan'Andriamanitra tehteny amintsika hoe ny fiembenana sy ny fiomanana ny amin'ny fiavian'i Kristy dia tsy amin'ny vanim-potoana hoe akaiky izy vao tena hiazakazaka andeha hiambina sy hitandrina, satria tampoka ny fahatongavany tahaka ny hatongavany loza, tahaka n'izay koa fiavian'i Kristy ny amin'ny rao an-lanitra. Noho izany tsy fantatritsika na ny orana ny fotoana izay no mahatonga antsika miambina koa manaja n'ilay fepetra rehetrarehetra no fiarovana ny fanahintsika tsy ho very misy zavatra mifandraika. Kanefa velan'Andriamanitra hitrangako ny loza satria misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ho amin'ny olona. Ary nijeritsika ny teny fikasana mahafinaritra ange ny Zakaria 4:7, zaho sy Jehova dia ho mandafy manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany. Raha tsy ahefitsika fohifohy na tonga n'izay teny fikasana izay dia efa eo an-dalany ny fahafahana mihitsy ny zanak'Israely afaka tao Babilôna, fa nisy fandrahonana, nisy fampitahorana ka natonga ny olona ny ravoravo-tanana tsy nentina noho intsony ny fananganana ny Jerosalema sy ny fananganana ny tranon'i Jehova. Dia nirahany Zakaria satria mitsinjo ny olona Andriamanitra mba hampahery an'ireo olona ireo hoe aza taitra ny amin'ny fandrahonana, aza taitra ny amin'ny fampitahorana, aza taitra ny amin'ny olona mampiravoravo-tanana, fa tohizo ny asa, satria izay ny zavatra gendren'Andriamanitra. Ary izay koa no hampaherezantsika ny firenena efa mizotra ho amin'ny lalan'ny fivoarana, kanefa izay lalan'ny fivoarana izay tsy vitavita mora izay fa tsy maintsy misedra olana maro isan-karazany. Ary fomban'Andriamanitra mizaha toetra ny olona izay vidiana hijerevany azy na andeha amin'ny marina na hifikitra tanteraka aminy, manoloana ny fahoriana izay mitranga. Ary Andriamanitra no mahafantatra ny olona mahataty ny zavatra mafy mba ho porofona amin'ny tsy tia, fa Andriamanitra no mitantana, Andriamanitra no manolo-kevitra ka hatonga
fandresena eo amin'izany olona zany. Ary zay no nahatonga atsika nisitona lesona any amin'ny tantarany Joba. Joba toko voalohany sy toko faharoa zay fahitatsika raha tsy sahivana vetivety. Tena Joba nge olona nandeha tsy nisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra, fa ny devoly no nakafanahan Jehova ary nahazo permission alalana tamin'i Jehova ny devoly. Azonao kitihana zay ananany rehetra. Rava ny arenan'i Joba, maty ny zanany, maty ny mpamompony, biby fiompiny, zany hoe tonga nahantra indrindra Joba. Vokatry ny etraketraka ataon'ny devoly satria ny zavatra ratsy tsy mba avy amin'Andriamanitra, fa matoa misy zavatra ratsy miatra amin'ny olona dia avy amin'ny devoly mandrakariva fa sainga ny devoly dia nahazo lalana tamin'i Jehova. Araka ny resahantsika hoe rehefa miodina amin'Andriamanitra ny olona dia mamely ny devoly dia lasa famaizana ho an'ilay olona miodina. Fa raha mihazona amin'ny famarinana ilay olona dia ilay zavatra ataon'ny devoly lasa fizan-trehitra indray ho an'ny olona tena matahotra n'Andriamanitra. Ary tsy afaka ilazitsika hoe tsy natoky an'Andriamanitra Joba natongany izy zoim-pahoriana, fa navelan'Andriamanitra hitranga zany satria tena nampirofo amin'ny Satana Jehova hoe i Joba tsy miala amiko zany izy. Kanefa tsy ho mandrakizay ny fahoriana mianjady amin'ny Joba fa mandritra ny vanim-potoana voafetra. Tsy vitany hoe fanana ny potika, fa teo anatrehan'izany boka koa izy hatrany tampitokatra ny Paladin, zany hoe tratry ny aretina mafy zay natonga mihitsy ny vadiny tena nitaona azy mba hiala amin'Andriamanitra. Mbola hiazona amin'ny famarinanao ihany ve ianao? Kanefa valy tenin'ny Joba hoe tahaka ny anankiray amin'ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao, ary tamin'izany tsy nanomta tamin'olona izy vao mainka ary izy nisaotra n'Andriamanitra. Dia nidinganitsika ny tantara satria lava dia lava ny tantaran'i Joba ary tantara tsara dinihana mba hisintomana fampahirezana indrindra manoloana ny fahoriana zay nandalovantsika araka ny nambarantsika teto. Raha ny soratra masina ny jerevana, loza nge tsy anankiray, betsaka ny loza tsy ampozana mitranga mandra-piavin'ny kristiany amin'ny rao any lanitra. Fa ho an'ny olona matoky dia eo an'lohan'ny ady azo antoka mandrakariva ny fandresena rehefa miazona ny famarinana. Miazona ny famarinana hatramin'ny farany Joba. Inona ny zavatra mitranga rehefa taty aparany Joba toko faharoa amby efapolo dia ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy dimy amby folo hatramin'ny andininy farany. Zao no voasoratra hoe ary Jehova ozy napody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy ka dia nanome azy indroa torak'izay nanana ny fahiny. Tsy araka ny eritreretin'ny olona azy hoe satria na ny vadiny niala taminy naneso azy ny sakaizany lasa ny tsaratsara azy hoe vokatry ny ratsy nataon'ny Joba no natonga n'izao fahoriana izao, fa tsy nahafantatra mihitsy reto olona reto. Fizany toetra avy amin'Andriamanitra angely izy ny devolina nome azy, fa Andriamanitra tena hijoro vavolombelona amin'ny Satana. Ny olona tena matoky azy tsy ao anatin'ny arena sy ny voninahitra fotsiny mifikitra amin'Andriamanitra, fa na mandalo fahoriana azy dia mbola mifikitra mafy satria manantena fa Andriamanitra no hamonjy, manantena fa Andriamanitra no nanafaka, manantena fa Andriamanitra no anome valim-bavaka tsara ho azy. Tsy miala tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Nefa ny zavatra mitranga lasa ririndasa tsy tsaroana ny zavatra niatra tamin'i Joba, fa Jehova ozy nampody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy ka da nanome azy indroa torak'izay nanana ny fahiny, ny oatra lavitra noho ny zavatra nanana ny fahiny, ny zavatra azon'i Joba. Mba ho fanamporofona ny olona tia mitsaratsara, ho fanamporofona fa Jehova dia mandafy manodidina azy satria ilay zavatra nandalovan'i Joba dia afy manodidina daholy. Fa teo anatrehan'izany tsy miala tamin'i Jehova. Joba nangina izy nanaiky ny fitantanan'Andriamanitra, fa nisitona lesona kosa tao anatin'ny toe-javatra mitranga rehetra namantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia teo ary ny vanim-potoana indraindray toa ohatry ny taraina tamin'i Jehova izy,
ohatra ny nangataka ho faty mihitsy ary izy inona ny zavatra ratsy nataoko nozoim-paoriana taka an'izao a fa saingy niretany zany rehetrarehetra zany ary rehefa hitany Jehova ny fiorenany Joba tonga ny valim-bavaka tsy nampozina ny oatra lavitra noho izay tokony mieritreretana anjoany Joba ny zavatra nitranga taminy fahasoavana manampy fahasoavana nampody ny fiadanany Joba izy nandeny faraka amby folo areo le nresantsika hoe rehefa hita fa nandroso hita fa nitahina hita fa nandray valim-bavaka nandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Joba tamin'ny daholo nypiatsara velatsy rehetrarehetra satria tsy tantsony zay atao hoe tao tafavoaka tao anaty afo ihany Joba tao tsy maty tao anatin'le afo manodidina satria le fahoriana zay nianjady tamin'ny Joba vao maika tena nampiorina mafy azy ary zay ny tokony fampahirezana ho antsika raha nitafatodika amin'Andriamanitra tsika tsy avy amin'Andriamanitra ny loza fa vokatry ny fiodinany zanak'olombelona de avelan'Andriamanitra mihitsy ny devoly hamely azo afaka milaza mihitsy sika fa naretina zay mitrangana nerina n'izao tontolo zao de saindalin'ny Satana atonga ny olona hiala amin'Andriamanitra zay foana ny tanjony kendray ny devoly ao anatin'ny fahoriana ampandalovina olana ampatalovina ady fa mitanjona kendray ny devoly de mba hatonga ny olona hiala amin'ny finoana hiala amin'Andriamanitra velona satria ny devoly de mahafantatra mihitsy hoe raha vao miala ny marina raha vao miala amin'ny fiverenana amin'i Jehova de ozina no manjaka kanefa Joba teo anatrehany zany rehetrarehetra zany tsy nampiala azy tamin'i Jehova zany vokatra zany toe-javatra nitranga rehetrarehetra zany tsy nafoihan'i Jehova Joba ary Jehova koa tsy nanadino azy de nampody ny fiadanany ary teo anatrehan'izay no nahita antsika hoe tamin'ny daholo le olona naneso azy le olona ny tsaratsara azy manomboka eo amin'ny andininy faraka amby folo de avy ny rahalahy rehetra ho sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra zay fantany fahiny ka nakao aminy ary niara-nihinana tamin'ny tao an-tranony ary nitsapa alahelo sady nampionona azy ny fahoriana rehetra zay efa nahatrarany Jehova taminy ary samy nanome azy vakim-bola iray avy sy kavim-bolamena iray avy izy rehetra ary Jehova ny tany ny afarany Joba ozy mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry manao 7 amby ray alina sy rameva 9 sy omby 2 ary boriky 5 ary nananjanaka 7 lahy sy 5 koa izy ka ny anarany zokiny nataony hoe Jemima ny anarany manarakaraka Kezia ny anarany faravavy Kerena Hapoka ary tsy misy vehivavy tsara tarehy taka ny zanaka vaviny Joba hita tamin'ny tany rehetra ary niara-nomeny ray ny lova tamin'ny anadahany izy ary mbola velona 700 taona Joba taorinan'izany ka nahita ny zanany lahy sy ny zafiny ka hatramin'ny zafin-dohaliny de maty Joba rehefa trarantitra ka ela iainana zay ny zavatra nitranga tamin'ny Joba tena nota en'Andriamanitra ary zay koa no tokony horenantsika nanantsika fanantenana manoloana ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra atsika hoe zaho mandafy manodidina ny dikany zany de zao tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'izay afo zay ianao manaiky taka ny Joba ny fitantanan'Andriamanitra tsy miala amin'ny fanantenana fa misiditra mandrakariva amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mizaha toetra ny olona de taka ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena mafy ange ny zavatra ntalova amin'ny firenena tsy mbola nisy taka an'izao angamba niza mpitondra nandalo teo nisy ihany ny loza nisy ihany ny zavatra nanahirana fa tamin'ity ndray mitorako ty loza tsy roa amatany kanefa tsy mitaray tananopaka ny mpitantana fa miezaka amin'ny fomba rehetra mitondra fanarenana ary tsy vitan'izay fa ao anatin'ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra ary zay no azahoantsika antoka tanteraka mihitsy hoe na inona na inona zavatra mitranga misy zavatra tian'Andriamanitra ho porofolo amin'ny devoly hoe ny olona zay mifikitra aminy tsy arian'Andriamanitra zany fa ny fihefarany de izy voninahitra satria zay le teny fikasana zay nomena mandafy manodidina azy ao izy ary ho voninahitra eo avony nizaniza ihany keo tsy matoky tonga amin'ny fimonomonona reny le lazaintsika hoe tsy manaiky hijanona ao anatin'le afo manodidina fa mitazana ety ivelany mitazana n'le olona zay eo avony mandafo ary miandry zay ahatonga andreo ho may tanteraka
kanefa dia ho diso hevitra izy amin'izany rehetrarehetra zany fa Andriamanitra no momba azy satria miteny toky izay nomen'Andriamanitra hoe voninahitra eo voany hitsangamenatra ireo olo ireo amin'izay vanim-potoana izay ary ny fiafarany dia tahaka an'ity andehany faraika amby folo ty joba nge raha ny tokony ho izy tsy tokony mivavaka ho an'ny sakaizana izy raha nitahiry fa tezerina sy alahelo fa saingy Andriamanitra no tao aminy nanjaka tao anatin'ny fitiavana dia nivavaka mandrakariva izy ho an'ny sakaizana kanefa dia zao rehefa tena nseho ny voninahitra Andriamanitra tamin'ny joba ireo fa modiny tsapa alahelo avokoa ny olona rehetrarehetra zany hoe te ho namany joba satria nirotsaka ny fitahina fa joba angana ninona tamin'izany ary matoko koa tsika manoloana ny toe-javatra mitranga raha ny zavatra hita eo anivon'ny firenena izay manao antso mba hiainantsika mpitiavana ao anatin'ny firaisampo sy ny firaisan-kina tsy maintsy ho avy ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra misy honony voninahiny dia hitapom-bava eo avokoa zay rehetra zay rehetra tsy nanaiky ny fitantanan'Andriamanitra tao anatin'izay afo manodidin'izay zao indray tsika mba hidirantsika lalindalina kokoa afantarantsika ny toe-javatra mitranga hoe tsy moramora nge zany ao anatin'izany mandafo zany mahandoro zany mahamay zany mampatahotra zany mampangovotra zany mahalasa fisainana zany mahatonga fakiviny zany fa rehefa miaraka amin'i Jehovah ianao dia toe-tsain'ny olona miaraka amin'i Jehovah dia tahaka le fomba fitentsika izay lalany any lalany fa zao ny fomba hitantanan'i Jehovah dia miazona an'i Jehovah mandritry ny androm-piainany rehetra fa tsy very maina ny fikelezan'ny olona aina eo amin'ny fianteherana amin'Andriamanitra fa tsy maintsy misy valiny lehibe ary tsy valiny ratsy akory fa valiny tsara amin'ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra hijeritsika eo amin'ny tantaran'ny Daniel tsika tsy anazava amin'ny bokin'ny Daniel fa toe-javatra anankiray mitranga tamin'izany vanim-potoana izany satria ny Zakaria toko 2:7 ositsika dia tantara fampahirezana ny zanak'Israely zay mizotra amin'ny lalam-pahafahana kanefa tamin'izy tafavoaka izay dia zao nisy baiky nomen'Andriamanitra azy dia ny anangana indray any Jerosalema izay farava sy anangana ny tranon'i Jehovah zany hoe andeha hiverina ho amin'ny fahaleovantena tanteraka miaraka amin'Andriamanitra dia izay no nahatonga ny Zakaria nampahery satria ny raviravin-tanan'ireo olona ireo no fampiororona dia nanome toky azy Jehovah hoe zaho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo foany ary tsy teo ihany nefa noseho ny toe-javatra tahaka an'izany izay fampiororona izay izay nahakivy fa nitranga hatrany ampiandohany ny fahababoana tao Babilôna ary zao tontolo izao no Babilôna lehibe babetsika tsy misy zavatsoa ao Babilôna fa aoriana fa zany akory tsy midika hoe tsy hanam-piadanana ny olona miaraka amin'Andriamanitra fa na eo ary ny fahoriana izay andalovana ny olana maro isan-karazany mahita vahaolana fon'Andriamanitra mba hiadanany olona izay tena mahatoky azy aty amin'ny Daniel toko 2 anisan'ny mampiavaka ny bokin'ny Daniel dia le nofin'ny Nebokadnezara nanofy salolona lehibe mamirapiratra sady mampatahotra ny tarehany loha volamena mitratra sy ny sandro volafotsy ny kibo sy ny fe varahana ny ranjo ny vy ary ny ratsa-tonga ny vy sy tanymanga zay ny sary hitany ary avy amin'Andriamanitra io nofon'ny Nebokadnezara io ary nambarany Daniel ny hevitry ny nofy kanefa ny zavatra mitranga dia tsy araky ny mieritreretana arak'le toromarika nomen'Andriamanitra ny zavatra nataon'ny Nebokadnezara satria nambarany tenin'Andriamanitra fa ao anatin'io sarolona volamena io Nebokadnezara no loha volamena kanefa niteraka firerehana tao anatin'ny Nebokadnezara zany ary mety nieritreritra izy hoe ahoana no loha volamena fotsiny dia izay no natonga azy nampanao sary olona goavambe fa ny anazy indray dia nataony volamena hatrany atampon-doha ka hatrany am-paladia nataony mamirapiratra nataony nahasarika ny olona ary inona ny zavatra nataony tamin'izay vanim-potoana izay satria betsaka ny babo betsaka ny firenena izay resy ny arisany zany firenena zanak'Israely teo ambanin'ny fahefan'ny Nebokadnezara ka mba ho fanapara-pahefana
mba hampanaiky an'reto olona reto ny foto-kevitry ny Nebokadnezara dia zao nasandrany ho takany Andriamanitra io sary olona volamena ray lehibe io ary nanome baiko izy nanamasina n'izany sary zany Daniela toko faharoa Daniela toko faharoa ny zavatra mitranga dia nanamasina n'izany ny solompanjaka ireo olona mitantana ny firenena tamin'izany vanim-potoana izany nasaina ny nkohaka teo amin'izany sary olona volamena sy hivavaka amin'izany sary olona volamena zany rehefa nanaiky ny lehibe dia zao nanome baiko koa izy ao amin'ny firenena teo ambany fahefany na Babiloniana io na firenen-kafa ary isan'izany firenen'ny zanak'Israely hoe niza tsy mety mikohaka eo alohan'ny sary olona volamena izay natsangan'ny Nebokadnezara dia hatsipy anaty laforony rehetra hafa ary io ny hidirantsika amin'ny fanazavana an'ilay hoe mandafo manodidiny Jehova tsy hoe mahafinaritra fotsiny izay mandafo izay fa mila fantarina ny heviny fa inony dia avy ity zany afo manodidiny zany ange mandora mety hahafaty zany rehetrarehetra zany izay hitantsika ao anatin'ny fampitahorany ao anatin'ny zavatra niasa tamin'ny Jehova marina fa tsy afo ara-babiteny fa zavatra mafy izay mety menjady amin'ny olona izay tena faratsiana tsy hitalany ka toraka zany ko ny zavatra nataon'ny Nebokadnezara teto niza tsy mety mikohaka manaiky ny toromarika napetrako Nebokadnezara atsipy anaty laforony rehetra hafa fa ny nkohaka daholo ny olona rehetra ary azo antoka fa ny zanak'Israely rehetra no ny nkohaka ary ny fepetra mba tsy atonga anipazana ny olona ao anatin'ny laforony rehetra hafa dia tsy maintsy mikohaka ary ny dikan'ny fiakofana eo anolohan'ny sary olona volamena dia zao miala amin'i Jehova Andriamanitra manompo Andriamanikafa ary ny tena lehibe indrindra mikohaka amin'ny foto-kevitra napetraka ity mpanjaka zay lo volamena ozy ny filazany azy be voninahitra zay tsy manaiky ny fandaminana an'Andriamanitra satria Jehova no nyteny lo volamena fotsiny ianao fa Nebokadnezara tao anatin'le fananganana n'le sary olona volamena te hamirapiratra izy zany hoe te hifeny tany sy ny fanjakana rehetra te ho tsy refesy mandidy ary niza zany mandany foto-kevitra napetrany dia famaiza no vokany ary hita mandrakariva zay fandrahona an'izay manoloana ny mpitantana zay tena tsy miazona ny famarina tsy te ho refesy mandidy te hanao didy jadona mandrakariva ary io tsy vitany hoe anina fa na dia ny akamarongy manerina an'izao tontolo zao dia saika hita taratra zany fa nisorantsika an'Andriamanitra moa dia mipitantana ny firenentsika dia olona tena feno fitiavana mihaino ny feon'ny vahoaka tsy mampiakohaka ny olona amin'ny foto-kevitra zay nijoroany diso fa mitaona ny olona kosa hiazona ny maro fa Nebokadnezara tsy zay zavatra nataony ary betsaka nefa ireo mpitantana firenena na tsy eo amin'ny fitondrana fotsiny ary mitady hipetraka eo amin'ny toeran'ny Nebokadnezara zay mandrahona ny olona hoe atsipy anaty laforony rehetra hafinareo rehefa tsy manaiky ny foto-kevitra zay resahana ary hitantsika taratra zay nge mahatonga ny firenena mikorotany hitantsika taratra amindreo londohany eo amin'ny fanaovana politika ny fanakorontanana avetsy avero fanakiviana ny olona fidediavana korotana sy ady avetsy avero fikomiana maro isan-karazany ohatrany hoe manangana ombilakely volamena mampanatena zavatra mahafinaritra tany amin'ny zanak'Israely ombilakely volamena fa te amin'ny Babilôna dia sary olona volamena mamirapiratra tena mahasarika olona mba enkohofany ary niza tsy manaiky enkohaka dia fandrahonana ho faty ny ao andratrehany zay rehetrarehetra zay mijavatra mitranga zany afo zay tsy maintsy andalovana zany ary avelan'i Jehova hitranga mihitsy satria misy tanjona kendren'Andriamanitra mba ho hitan'ny olona rehetra araka ny resantsika hoe zay tafajalina ao anaty ao ampovoan'ilay mandafo mahita ny voninahitra fa avelan'Andriamanitra ho velona kosa nefa zay olona tia hivelan'ilay mandafo mba hahita ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny olona tena mahatoky rehefa nalefa ny baiko hoe tsy maintsy mikohaka fa niza tsy mikohaka eo anoloan'ny sary olona volamena
ny zavatra mitranga dia tsy maintsy atsipy ao anatin'ny laforo midrehatra afo. Daniela 3 ny 14 ka hatramin'ny 5 ary Denisy Pikabary miantso mafy zao ny lazaina aminareo ry fokom-pirenena ozy ry firenena ry samy hafa fiteny rehefa mandray ny faneniny Anjomara sy ny Zobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Vali sy ny Saimponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia menkofa ka mivavaha misary olona volamena zay efa natsangan'ny Nebokadnezara mpanjaka ary na iza no tsy mekohaka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afo mirehatra. Zay ny zavatra mitranga. Kanefa ny zavatra misy dia zao io ny resantsika hoe lalàna mba tsy hatonga fanipazana ao anatin'ny laforo mirehatra afo dia ny tsy fiakofana. Dikan'izay fiazonana mandrakariva an'Andriamanitra tsy fanekena ny zava-tsy marina rehetrarehetra. Rehefa izay dia tsy maintsy atsipy ao anatin'ny laforo mirehatra afo. Ary io no tonga antsika nyresaka hoe tsy hoe ahankana andeha ny marina ka tsy hiatramiko ny loza, fa ny loza mety hiatra amin'ny olona mandeha ny marina, fa tahaka ny Jobo dia misy tanjona kendren'Andriamanitra satria te hanapirofo amin'ny Satana Jehova fa tsy miala amin'izany na ao anatin'ny fahoriana azy. Jobo dia toraka izany koa ny sarisary ho hitantsika aty amin'ny Daniela 3 inona nefa ny zavatra mitranga dia ao anatrehan'izay ny 19 ary tamin'izay ozy dia nisy kaldeanina sasany nanatina ka ny apanga ny jiosy dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe ry mpanjako velona mandrakizay any ianao ry mpanjako, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra zay tsy mandre mifaneniny Anjomara sy ny Zobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Vali sy ny Saimponia ary ny zava-maneno isan-karazany dia enkohaka hivavaka misary olona volamena fa zay tsy menkohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anatin'ny laforo misy hafa mirehatra. Koa misy jiosy izay nataonao ho tomihany raharaha amin'ny Babilôna sy ny fiany dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego reo lehilahy reo tsy mba manaiky ny teninao akory ry mpanjako, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka misary olona volamena zay efa natsanganao. Misy mpanara-maso mandrakariva ho an'ny olona zay tena misikotra amin'ny Jehova, tsy nanatahotra amin'ny mpanjaka izy fa natahotra ny Jehova ka na dia teo ary ny baika napetraka sy ny fahoriana ny ampahafantarina hoe atsipy any anaty laforo mirehatra afo noho ny amin'Andriamanitra velona dia zao ny azona amin'ny fahamarinana izy tsy nanaiky ny ankohaka izy ary izy telo lahy reo ihany misangany Sadraka, Mesaka ary Abednego jiosy izy ireo zay efa voatendry ny Nebokadnezara ho tonia hitantana ny raharaha-mpanjakana mba hife ny jiosy namany. Kanefa tsy nanaiky ny tenin'ny Nebokadnezara dia nanao tatitra ny olona tany amin'ny Nebokadnezara hoe reo olona reo tsy mety mekohaka satria inona ny antony miazona ny fahamarinana izy. Inona ny vokany ny 17 sy manaraka dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana ny Nebokadnezara ka nasaina nalainy Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy reo izy dia niteny Nebokadnezara ka nanao tamin'io mofanahininareo vary Sadraka sy Mesaka sy Abednego no tsy mba hanomponareo ny Andriamanitra na hivavahanareo amin'ny sary olona volamena zay natsangako. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny faneniny Anjomara sy ny Samboka sy ny Vali sy ny Saimponia ary ny Zobaba sy ny Lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka menkohaka sy mivavaka amin'ny sary olona zay nataoko dia tsara zany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa nareo zay atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afo mirehatra ary iza moa zany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako zany. Zay ny tanjona ny kendren'ny Nebokadnezara. Tonga teo mbola nitambatambazana ihany. Raha mety ianareo dia tsy atsipy, fa raha tsy mety ianareo dia atsipy ao anatin'ny laforo mirehatra afo. Kanefa matahotra an'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka namafy azy ny fampitahorana ny valiteniny ny 19 ka hatramin'ny 20 mba entintsika ho fampaherezana antsika amin'izao toe-javatra mitrango zao. Aza mieritreritra mihitsy hoe ankada zoina aretina ianao dia olona tsy akasitrahan'Andriamanitra fa ekeo ny fitondran'Andriamanitra satria ny zavatra ratsy rehetra tahaka ny laforo misy afo mirehatra tsy avy amin'i Jehova ange fa sitrapony ny Nebokadnezara hoentina hamaizana ny olona miazona ny marina. Teo anatrehan'izay nefa sanjoro Sadraka sy Mesaka ary Abednego tsy natahotra
ny fandrahonana nataony Nebokadnezara dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalenay anao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo, misy afo-mindrehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka, ary na dia tsy izany aza dia ko fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra dia tsy tomponay ary ny sarolona volamena efa natsanganao dia tsy vavahanay. Na inona na inona toe-javatra mitranga raha zasy ianao manoloana n'izay laforo afo-mindrehatra izay, inona no nataontsika inkohaka sa tsy? Fa reto olombitsy reto, olona anankitelo tsy nanaiky ny inkohaka, ary eo no iseho amin'izay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra hoe za ho mandafo manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany. Tsy natahotra ny fandrahonana, tsy natahotra ny loza izay efa nolazaina dia miloha anjoandreo, fa natahotra ny Jehovah izy dia na inona zavatra mitranga fantatra eo zinay Andriamanitra dia mahavonjy anay amin'ny tanànao. Kanefa na tsy zany azy dia ny Andriamanitra dia tsy tomponay ary ny sarolona volamena efa natsanganao dia tsy vavahanay. Ny vokany ny 120 natahotra n'Andriamanitra. Kanefa raha natahotra n'Andriamanitra, betsaka ange ny olona miteny hoe aiza nisy olona matahotra n'Andriamanitra ka ho atsipy any anaty laforo. Raha ny fomba fiteny amin'izao vanim-potoana izao, aiza nisy olona matoky an'Andriamanitra ka ozo hipaoriana. Fa reto porofo anankiray olona matahotra an' Jehovah, fa inona ny miandry azy? Dia feno fahatezerana Nebokadnezara ozy ka niova ny tarehany tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, nasainy nafanaina ho impito mihoatra no famana azy ny laforo. Ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramila nozy no nasainy namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao anatin'ny laforo nisy afo-mindrehatra. Dia nafatotro ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny amin'ny ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba mifitafiany hafa koa, ka dia natsipy tao anatin'ny laforo nisy afo-mindrehatra izy. Ary satria mafy ny teny mpanjaka dia natao mamay indrindra ny laforo, dia matin'ny lehilahy ireny lehilahy izay nanipy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary izy telo lahy Sadraka sy Mesaka sy Abednego voatsipy apatorana tao amin'ny laforo nisy afo-mindrehatra. Eo amaranantsika azy amin'ity androany ity, entina ilazana fampatsirovana ny zavatra nandalovantsika ao anaty laforo misy afo-mindrehatra tsika. Tsy avy amin'Andriamanitra izany, etraketraky ny devoly, kanefa misy tanjona kendren'Andriamanitra, mahazo permission ny devoly nandalo an'izany ny firenena. Fizantoetra amin'Andriamanitra hiazona ny marina ve sa tsy? Dia misy laforo nafanaina impito avo eny andalovan'ny olo-marina. Fa manahoana ny olo-marina eo anatrehan'izay? Iraviravin-tanana ve? Hiemotra ve? Tsy hanohy ny asa ve? Hiala amin'Andriamanitra velona ve? Anaiky fandrokidrokiny Nebokadnezara sy ny mpanompony ve? Dia ankaraha manaiky nareo dia tsy hitsipy ao anatin'ny laforo mirehitra hafa. Fa naleo ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, naleony hiazona ny marina, voatsipy apatorana, maharamila farany izay matanjaka indrindra namatotra azy, nafanaina tena avo fito eny nefa nan'ny laforo. Teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany, ary teo anatrehan'izany voatsipy apatorana tao anaty laforo mirehitra hafa. Izy telo ny rahalahy, ny akanjo ny tena kodiny sady voafatotra. Zany ny zavatra nianjady tamintsika. Ary ny 120 satria mafy ny teny mpanjaka ka natao mamay indrindra ny laforo, dia maty ny lehilahy fireny lehilahy izay nanipy ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary eo nisy tomantsika lesona. Inona ny zavatra niatra tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay natsipy tao anatin'ilay laforo nafanaina impito avo eny? Fa ny zavatra hitantsika eto, le olona nanipy azy apatorana tsy tao anatin'ny laforo mirehitra hafa, izany hoe ivelan'le laforo, vokatry ny hafanan'le laforo, maty. Ary eo no tena mampatahotra amin'izao vanim-potoana izao. Kanefa tsika tsy hangataka amin'Andriamanitra hoe ny olona ratsy fanahy Jehovah ka ho may, fa mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra manao takanjoba mivavaka ho an'ny sakaizany. Fa nojerevantsika sy ananantsika fanantenana dia hijerytsika ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego, hanamarina le teny fikasana izay nomenantsika, nomena ny firenena hoe zao Jehovah ho mandafo manodidina ary ho voninahitra eo foany.
ao anatin'izay mandafo zay ny tsy maintsy isehoany voninahitra jehova ary zay no tokony ho toko atsika na mafiarany zavatra andalovana amin'izao vanim-potoana zao manantena ny voninahitra andriamanitra tsika ary mihoatra lavitra taka an'izay nataony jehova tamin'ny jobo amerina ny fiadanany jobo avy indroa eny no ny tamin'ny voalohany jehova dia toraka izany keo zavatra tsy takatra ny saitsika zavatra tsy apozitsika no hitantsika amin'ny fivoarany firenena ary matoky sy mino fa no ninona ny mahatonga an'izany no ny amin'ny olombitsy no ny amin'ny mpitondra zay matahotra n'andriamanitra dia na inona na inona afo alefa tsy miala amin'ny fahamarinana fa manaiky hilatsaka ao anatin'izany afo zany satria tsy voninahitra le olona no hitranga amin'izay vanim-potoana izay fa ny sandron'andriamanitra no hitsondra ampiseho voninahitra mba ho hitan'ny olona zay ty hivelan'ny laforo satria misy ny aty hivelan'ny laforo ringana misy hitolagaga tanteraka hoe ay zao kainy zavatra mitranga ao voninahitra n'andriamanitra hivavaka tsika misaotranao jehova andriamanitra ray no mitenina amindray zay tonga mba fampahirezana ray fa nainao masina nokana zava-saina anay mandrakariva mba tsy hatonga anay ho kivy manoloana ny toe zavatra zay andalova vavaka amin'ny mpitondra firenena mba tsy raviravitana ezaka mandrakariva ny fitantanana ny vahoaka ho ampiny ny fanahinao masina tompo mba ho tafavoaka manoloana ny olana rehetra zay mitranga satria fantatray tompo fa velanao hitranga zao teo zavatra zao mba hanaporofonao ny herinao mahagaga mahavonjy ho an'ny olona tena matoky anao anay vahoaka kosa tompo eo anay ny faminantenana mandrakariva fa andriamanitra tsy mba mandao ianao ary rehefa niteny ianao na nomeny teny fikasana tsara tsy maintsy ho tanterahanao izany ary tsy amin'ny fomba na niezaka taonay zanak'olombelona fa no ny herinao mahagaga mba ho fanaporofona amin'ireo tsy tisy tsy matoky anao fa tena misy ianao jehova miaro ianao jehova maneho ny voninahitra ao anao jehova dia misaotra indrindra ray ny anaranao jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manono ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva